Vatontosa tamin'ity androan'ity ny fifanarahan'ny-piara-miasa teo amin'ny Orange Madagasikara sy ny orinasa kanadiana. Ho fanitarana ny tambazotra iraisana ho an'ny Orange Madagasikara isan'ny tanjona manokana anatin'izay ny hanamorana ny fifandraisana sy ny fandefasana vola indrindra any amin'ny tontolo ambanivolo. Ho fanamorana ny fifandraisana eo amin'ny roapolona sy ny fanampariana ny teknôlôjia vaovao, hitarina ny tambazotra eo anivon'ny Orange raha ny fanazavan'ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Mbola betsaka ireo toerana lavitra tsy misy ireo serasera amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra, indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fanampariana ny teknôlôjia vaovao any amin'ny faritra lavitra indrindra satria maro dia maro tokoa zany ny toerana mbola tsy misy an'ilay tambazotra tseratsera amin'ny fifandraisan-davitra. Dia ao anatin'izany ny fanarahana niaraka tamin'ny Orange Madagasikara sy orinasa anankiray izay kanadiana dia ny fametrahana sitana pilônina maivana kokoa izay ahafahantsika zany miaraka amin'ny Orange amin'ity taon'ity mahatratra hatramin'ny 500 toerana vaovao izay tsy misy réseau. Tombony amin'ity tetikasa fifandraisan-davitra ity ny fametrahana ny fandriampahalemana any amin'ny faritra samihafa. Eo ihany koa ny fifanakalozana amin'ny alalan'ny mobile money ho hiatrana ny fanazavana. Ny toerana tsy misy réseau dia misy olana amin'ny resaka fandriampahalemana. Toerana tsy misy réseau dia misy olana ihany koa amin'ny fampiasana nytony mobile money itony zany ny Orange Money ohatra sy ny sisa ka amin'ny fametrahantsika an'izao tambazotra vaovao zao dia ahafahantsika mampiasa an'izany fotodrafitrasa rehetra zany ary araky ny vinavinan'ny Andriamatoa sy ny velorana napetrany Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny ametrahany ahafahany malagasy zany misitraka nytony teknôlôjia vaovao tony manerana ny nosy amin'ny resaka fandriampahalemana, amin'ny resaka inclusion financière ary avy eo rehefa manana an'izay tsika dia ampidirina ihany koa zany ny resaka internet satria itony teknôlôjia itony koa dia afaka mampiasaina internet ahafahantsika zany mampiasa ny e-gouvernance na ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Araka izany, tontosandroany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny orinasa Orange Madagasikara sy ny orinasa kanadiana iray. Aharitra taonany maro ny fifanarahana. Ity fifanaovan-tsony ity izay ho amorain'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra momba ireo antota taratasy samihafa.